La 4G Batelma vous présente Nivava. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavash kely ho finaritra ny tontolo andronao. Nandefa taratasy mangataka ny ampiarana ny andininy 520 amin'ny didina avoakany ACC. Ny 20 Mey lasa teo eny amin'ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana ny antoko malagasy miaramiaingy. Tapitra ny fempotoana ametrahana ankôry politika ka tokony hiroso amin'ny fampiarana io andininy io ny ACC. Ny antoko malagasy miaramiaingy izay namoaka fanambarana taorian'ny fivoriana nataon'ny birao politika androany ary nilaza fa ho eny amin'ny ACC hitaky ny valon'io fangatahana io. Ny tsy fanaran-dalàna ny fototra izao fahalovana mahazo ny firenena izao. Tsy fanaran-dalàna izay ny filoham-pirenena ny lohany amin'izany, hatrany ampiandohany ny tondran'ny firenena, ka hatramin'izao ora farany hitantanany ny firenena izao. Azo lazaina ho mitaza-potsiny izany fanitsahan-dalàna ataon'ny filohan'ny repoblika izany, ilay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, tsy mahavita manasa azy. Any ivelany, nolavin'ny filoha Amerikanina ora vitsy taorian'ny fifanaovan-tsony ny fifanarahana ara-barotra tamin'ny Kanada. Na eo aza nefa izany, nanamafy ny praiminisitra kanadianina fa hiopana amin'izay tapaka nandritra ny fihaonana an-tampony ny G7 ny fomba fijery. Ny andinidinin'ireo afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafy finaritra tompoko vavy tonga soa ato amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity takariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ary nandefa taratasy mangataka ny ampiarina ny andininy fa 420 ao amin'ny didina avoakan'ny ACC ny 20 ny volana Mey lasa teo eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny antoko malagasy miaramiaingy. Tapitra ny fempotoana ametrahana ny akôro politika ka tokony hiroso amin'ny fampiarana io andininy io ny ACC. Arahoary ny fanadidina. Nandefa taratasy ny nivon'ny ACC ny VPM-MMM na ny vondrona politika miarady malagasy miaramiaingy ary nampatsiafa tapitra ny fempotoana araky ny didina avoakan'ny ACC. Tsy nisy fifanarahana politika najoro teo amin'ireo antoko na vondrona politika, eken'ny fanapahana larana fa 12 tsipika CES bara AR teboka 420 tamin'ny fahaenina ny volana febroary 2024 izay nahazoany solombavambahoaka 5 voafidy ny taona 2024. Noho izany mangataka izy ireo ny andraisana sy ampiarana ny andininy 520 amin'ny fanapahan-kevitra larana fa 20 tsipika ACC bara D3 ny faha 20 ny volana Mey lasa teo. Mbola no amafisy ny didina avoakany ACC ny 20 Mey lasa teo io ihany koa araky ny andininy fahaenina fa toy ny fanendrenan'ny praiminisitra ihany koa ny fanendrenany mpikambana eo anivon'ny governemanta iraisana. Izany hoe tsy misy idiran'ny antoko ASVM velively. Midika mazava zany fa tsy misy ary heverin'ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana fa tsy misy izany solombavambahoaka ASVM izany. Fa taorian'ny fivoriana nataon'ny birao politika ny antoko malagasy miaramiaingy androany fahafolony volana Mey dia nanao fanambarana ihany koa izy ireo nanamafy ny taratasy napetraka teny anivon'ny ACC. Arahoary izay fanambarana izay. Taorian'ny fivoriana birao politika ny antoko malagasy miaramiaingy androany alahady 10 Jiona 2024 dia manao zao fanambarana zao ny antoko. Tamin'ny zoma lasa teo dia nanao taratasy fampatsahivana
ny fitsarana momba ny lalam-panorenana ny antoko satria tsy nisy ny fanarahana ara-politika teo amin'ireo antoko politika na vondrona politika nivoaka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2014 ka noho izany dia tokony ampiarina atsakany sy andavany ireo andinin-dalàna voatonona tao amin'ny didy fanapahana 20 haute cour constitutionnelle mikasika ny fametrahana ny gouvernementa taorina ny krizy nisy teto amin'ny firenena koa dia manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny ny antoko malagasy miaramiainga satria izay no antony ny siny ny tolona ho an'ny fanovana mba hanajana ny lalàna voafaritra rehetrarehetra mba hisin'ny fitoniana eto amin'ny firenena manda ary mitsipaka marindrano ny kajikajy politika hijanonana sy fikirana eo amin'ny fitondrana fa indrindraindrindra hitazomana ny fahefana tsy mifanaraka amin'ny etaeta ny besiny maro indrindraindrindra efa hita ny zavatra niseho nandritra n'izay efa taona lasa zay koa dia zay no fanapahan-kevitra ary rampitso dia anatona ny fitsarana avy mba lalam-panorenana satria miazakazaka ny raharaha ny antoko malagasy miaramiainga aka ny valina izay fangatahana izay satria mifarana rapitso ny fametrahana n'izany gouvernementa voalaza tao amin'ny didy izay navoakan zareo zany. Rampitso araka izany no hoe ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ireo aka izay valiny fangatahana sy ny taratasy napetraka izay fa eo amin'izay raharam-pirenena izay atrany dia ny tsy fanarahan-dalàna no fototry ny fahalovana mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy fanarahan-dalàna izay miainga hatrany amin'ny filoham-pirenena hatrany ampiandohan'ny nitondrany ny firenena ka hatramin'izao ora farany hitantanany firenena izao. Azo lazaina ho mitazapotsiny ihany koa amin'ny fanitsahan-dalàna ataon'ny filohan'ny repoblika izany ilay fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay tsy mahavita manasazy ihany koa resabe fotsiny ihany ilay atao angoatenda rehefa tonga ny vahiny masombahoaka vao hoe fanjakana tan-dalàna. Araintsika ary ny matoan-dahatsoratra Andry Rarson. Mahagaga sy mahatalanjona ihany ity fipetrapetraky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny amin'ny hoe tsy afa-miara-miasa amin'ny firenena tsy manaja ny demokrasia sy tsy tan-dalàna izy ireo. Saingy taony mifanohitra amin'izany no tsapa sy iainana. Mpitondra manitsaka tsy amitahotra senatra ny lalàna velona ho aminy ary mahasamamono ny vahoaka ny mangataka ny fahafahana maneho hevitra no mbola iaraha-miasa sy iarahan-dalana. Tsy izany va ilay ambaran'ny malagasy hoe mpitaribato vilam-bava ka zary lasa modely ratsy ho an'ireo taranaka izay maro anisa dradradradraina fa ho tompony ho avy. Rehefa ny lohany tonga matsatso eo amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy atao atalanjona raha ny firenena iray manontolo no anjakany baroa. Fitsaram-bahoaka ketsy aroa fakanan-keriny zary iainana isan'andro. Fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay tsy manao izany ny toba-drahodra. Fanodikodinana volam-bahoaka ireo mahavita izany no pireharehany anivon'ny fiarahamonina manontany ny ory. Rehefa ilay androm-panjakana tokony hanasazy no miaohatra ny ampiatra izay voalazan'ny lalàna tsy atao havariana raha tsy misy finiavana anaja lalàna intsony avy amin'ilay filoha. Any atoeran-kafa loloavina tapony loha sy atao toy ny anak'Andriamaso ny fanajana ny lalàna. Tsy misy atao ambonin'ny lalàna na mpitondra na vahoaka koa tsy atao matalanjona raha mandroso izy ireo amin'ny sehatra maro. Marahoviana ary hono isika malagasy no hitovy avokoa manoloana ny lalàna ka tsy hisy intsony izany mpitondra tsy hanatanteraka ny didim-pitsarana izany ka ho tena fanjakana tan-dalàna sy matahotra vahoaka no hitantana eo. Raha tsorina ny resaka anaja ny didina voakan'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ny fananganana ilay gouvernementa iraisana ve ny filoham-pirenena amin'ny ity indray mitoraka ity. Ijoro amin'izay ara-dalàna izay ve ny Prime Ministre Ntsay Christian ka hanaraka ny tsakany sy andavany io didina voakan'ny ACC ho firosoana amin'ny fanatanterana fifidianana ialana amin'izao krizy mahazo ny firenena izao. Tsy ho sanatria izy ireo indray no mbola hitondrany amin'ny tsy fanarahan-dalàna ka mety hitondrany amin'ny savorivory tanteraka. Eo am-pelantanan'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre tanteraka ankehitriny ny hoavy n'ity firenentsika ity. Izay fanendrena Prime Ministre izay eo ihany koa ny fananganana ny gouvernementa ny maromaritra iraisana no niteraka resabe teo amin'ny sehatry ny politika nandritra
ity herinandro ity. Ireo no nitondrana ady hevitra ihany koa atao anatin'ny fandarana ankitsi-po izay niarahanao teto amin'ny Cool TV. Avy fanotanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao omalimo ny ampahany tamin'izany ary hita ihany koa fa lesoka tamin'ny fitantanana ny firenena hatr'izay ary miverimberina ny miteraka ny fiverimberenan'ny krizy eto Madagasikara amin'izao fotoana dia ny sehatra ny fampiarana ny lalàna izay hatrandry. Ary antsika ary ny ampahany ihany koa tamin'izay ankitsi-po izay. Izy zany fahitako azy aloha dia anisan'ny tena fototra eto amin'ity tany sy ny firenena ity izay fitadiavana maromaro tsiraisana izay fa tsy fananana an'ilay rigidité amin'ilay fampiarana an'ilay lalàna dia lasa manana souplesse foana zany tsika selon les contextes no iadaptena an'ilay fampiarana an'ilay lalam-panorenana sy ilay lalàna. Mety tsara zay satria mety ahafahantsika miala amin'ilay raha mandrika sy ilay fifandromana fa zay mahatonga le crise cyclique satria hitantsika zao tamin'ny 91 enjana be ny zavatra nisy tamin'ny 10 août dia napetraka ny convention ny panorama tamin'ny 31 octobre fa satria zany iny ny tefena fotsiny ho an'le contexte dia ny afaran'le izy empêchement ny président Safelbert tamin'ny 95-96 nandeha indray rehefa avy eo ny fifidianana novaovaina teo le izy ny HCC mbola teo tonga indray ny crise tamin'ny 2002 dia ohatran'izay ihany koa tamin'ny 2009 ka io ny mahatonga le crise cyclique satria les mêmes solutions no entinao amin'ny les mêmes problèmes fa tsy lasa linéaire zany hoe tsy mitohy zany le tantaran'i Madagasikara fa miverimberina satria tokony miadopter solution hafa tsika amin'le problème fa lasa ohatrany mitady an'le maromaro tsiraisana vahaolana eo ny eo raha handroso ny firenena anankiray dia hifanajana ny lalàna eo no tena ka ary tokony hipetraka modely foana raha mbola tsy vonona amin'izay le olona zay hitondra aleo tsy milatsaka tsy mirotsaka fidina aleo tsy mandray anjara tsy mandray toerana zay toerana ambony rey zao dia tena manafatra an'ireo namana zay andeha hiditra amin'ny gouvernement amin'izao satria ty dia tena hoe tolona ny fanovana natao eto dia hiditra nefa namana zay hiditra amin'ny gouvernement vaovao dia sanatrian'izay ho jonona fotsiny eo dia aleo aza miditra indrindrandrindra fa zahay tery amin'ny telo tamin'ny 13 mai sanatriavy matsisy zay ho ireo le député ny fanovana tratra ka izay le izy tokony mipetraka modely foana zany raha vo izay no mipetraka dia mandroso Madagasikara izany hoe apetraka ao modely anao filoham-pirenena prime ministre ny député tokony modely fotsiny tarafy aty dia mandeha ho azy ny agny ambany agny manaraka an'igny satria manaja lalàna n'lery ohatra n'io tokantrano ihany an'io Melony anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia isainto kely vetivety anatin'ny ireto tokambarotra vitsivitsy ireto aorian'izay dia iresaka ny olana momba ny vanila any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy any. Iresaka ihany koa ny famoranana ny didipoitra izay ananan'ny malagasy fomba fanao mampiavaka azy ary ireo maresaka avy any ivelany. Andao ary. Fetindray mandritra ny herinandro be zao miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Ny alatsinaindraika ambin'ny folo jona lalaova miaraka aminay loka goavana no sariana ao amin'ny fandarana Sokola Sikloiny. Afantaranao fomba fandraisana anjara ary ao tsy tapaka ny pejin'ny Cool TV FM ary ny fandarana Sokola Sikloiny. Ny lalaova dia mazahoa loka goavana ho an'ny dada. Lafaoro sy akanjo no sariana ny alatsinaindraika ambin'ny folo jona. Cool TV Cool FM Dimtown. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anahary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10,700 be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. io anany ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidiny entana 10 ariary ny azo eo akitelo tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary dia loge eo ihany fisariana ny 30 jona amin'ny 120 ora
Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Any amin'ny faritra analan'ny Jirofo no anoizantsika ny fampalalam-baovao any amin'ny distrikany Vavatenina. Velotaraina ireo mponina any an-toerana noho ny fampiroroana ataon'ireo mpitandro filaminana manoloana ny tantsaha mpamboly lavanilina. Manao antsoava araka izany dia solombavambahoaka avy ao Vavatenina ary mangataka ihany koa ny ampitsarana izany fampiroroana atao amin'ny vahoaka madinika izany. Arahoary ny fanadihadiana. Velotaraina ireo mponina any amin'ny distrikny Vavatenina, faritra analan'Jirofo amin'izao fotoana ny vokatra lavanilina izao. Manao antsoavo ny solombavambahoaka ny Vavatenina ny tsy ampiroroa ny mpitandro filaminana ireo vahoaka, indrindra fa ireo mpamboly lavanilina any an-toerana. Takian'izy ireo ihany koa ny anatanterana ny fepetra izay efa noraisina tamin'ny fivoriana ny arahany rehetra. Tonga dia maroatra amin'ny resaka lavanilina izay amin'ny faritra analan'Jirofo ka miangava antsika mpitandro filaminana mba tsy ampiroro ny tantsaha satria ny tantsaha no fanotrany firenena. Ka reny tantsaha mpamboly lavanilina no samborintsika dia tsy manaiky an'izay zay tsy maboaka ny fanovana. Ka eto manantsoavo ho antsika mpitandro filaminana tokony mpangazo menjeantsika fa tsy ny tantsaha mpamboly lavanilina. Ka efa misy no fepetranaitsika tamin'ny fivoriana tany Vavatenina dia tokony ajaina izay zavatra zay. Ka tsy te intsony zahay solombavambahoaka fa hoe misy tantsaha mpamboly ny karakara ny lavanilina no samborina. Ka tsy manaiky an'izay zany izahay. Tsy mbola mitsokatra ny fotoana fiotaza lavanilina amin'izao fotoana izao. Omena lalana nefa ireo tantsaha ioty ny vokatra mba tsy sia ny halatra ny ampotony ary azahoan'izy ireo tombony amin'ny vokatra izay no karakarainy. Ny olana zany dia mbola tsy misokatra ny fitazana lavani fa ny tantsaha kosa dia nomena lalana hioty ny lavanilina satria fa matony lavanilina. Ka tsy tokony samborina zany reny satria azy ny vokatra, izy ny tompony, izy ny karakara. Ka raha ohatra koa samborina dia tsy mety zany zavatra zany. Amin'izao zany mbola tsy fantatra hoe firy maro ny olona efa tratran'ny fampiroroana fa efa maro ny olona mahatonga tarina aty aminay izay no mahatonga zay mitondra zay izay zavatra zay. Ohatra lavanilina maitso ka zay indrindra manko le mahatonga antsika hoe ekena ny tantsaha ioty le lavanilina. Efa matoy le lavanilina. Raha ohatra ka ajanona an-tsaha io dia angalarin'ny olona fotsiny. Dia raha tsy migokany mamy zany le tantsaha. Dia nomena alana le tantsaha reo ioty sahady ny vokatra mba azahoany tombony ho anazy. Ka raha ohatra tsy mioty ny vokatra samboritsika tsy mety zany zay zavatra. Manao antsoava amin'ny mpitandro filaminana araka izany ny solombavambahoaka hampitsara ny fampiroroana ny vahoaka tompony vokatra. Tsy tokony ho diso andraikitra ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana fa hitazona mahampiaro ny vahoaka sy ny fanainany azy ireo. Manana ny fomba fanao mampiavaka azy ny malagasy raha ny didipoitra na ny famorana no resahana. Ankehitriny nefa miamahazo vahana ireo fomba fanao amin'ny manaraka ny toetry ny andro. Manamevana ny vola ilaina sy ny vola lany amin'ny raha mihoatra amin'ny fomba malagasy taloha ny fampiarana izany didipoitra manaraka ny toetrandro izany. Hoy kosa ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana. Arahoary sy ny fanadihadiana. Fomba iraisan'ny malagasy manontolo ny fanapahan-jaza ny adia samy manana ny teny
entiny milazay izany aza ny faritra samihafa toy ny hoe savatsy hoy ny tatsimo sy ny tandrefana, forazazana didifoatra hoy ny tanivo, tevon-jazalahy fandahilahiana hoy ny sasany. Mananateraka izany ny malagasy ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tahaka izao. Manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia ankehitriny, efa maro amin'ny malagasy no manao ny forazaza amin'ny fomba moderne. Didipoatra zany dia le hoe fanesovana izay zay mitovy daholo zany le izy, fa le fitaovana anapahana le hoditra no samihafa. Dia zay mamaritra le hoe fomba taloha sy ny fomba moderne. Ny fomba moderne zany amin'ny ankapobeny any anakokoa tsy dia misy zany ny fahaverezan'ny raha be dia be, vetivety zany dia vitany asoavany, zay ny tombony. Manamevana ny vola ilaina amin'ny famorana raha oharina amin'ny fomba malagasy ho ireo ray aman-dreny, ny famorana atao amin'ny fomba manaraka ny toetrandro. Satria le izy voalohany indrindra hoe mba mora sitrana zany, sady mba efa fomba le fitaovana ampiasaina dia mba matokotoko koa zany izay ray aman-dreny. Tena tetela be satria le zaza mitomany be dia ohatra vao même matahotra fa vetivety kay. Bisikileta kely nefa no manana anazy, tsy dia nanao fety be fa juste hoe zavatra tsotsotra kely antaranay fianakaviana, tsy dia nanao zavatra tena be. Le zaza zany amin'izao tsy dia mijaly firy fa ohatra hoe tsy voavizavisa dia sady ohatrany hoe afampasahiranana ihany na dia atao aza hoe lafo loatra le zavatra atao taloha zany. Le tamin'ny taloha zany tsy maintsy hoe ilaina le zaza ampijalijalina ihany raha ohatra ka hoe anona, satria ampifalifaliana zany mijalijaly ihany. Amin'izao izy zao dia efa mahafapo tsara mihitsy hoe tena tomaty le zaza. Safidy manokana le izy, safidy manokana hoe mbo atao an'le fomba amin'izao amin'izay fa le fomba taloha zany efa mbo hoe fa lasa dia mbo moramora kokoa zany rehetrarehetra, ny amin'ny fadiovana rehetrarehetra dia izay no safidianay hoe aleo tonga dia atao an'le amin'izao. Koa dia kilalao izay mbo nahafinaritra anazy vidianay. Na eo aza ny fomba moderne, maro ihany koa nefa ireo izay mbola mandala sy mitana ny fomba malagasy amin'ny resaka famorana ity. Samy manana safidy ny tsirairay, fa ny tanjona tokana ihany dia ny fahavitany famorana. Voaray ho lehilahy ary eken'ny fiarahamonina zazalahy rehefa vita didipoatra. No tanterahana androany kosa ny andehan'ny fahaefatra amin'ny Urban Trail izay iarahana amin'ny Rotary Club etsika izay natao hitadiavana vola ho fanasoavana ny vahoaka sy ny firenena. Ny tombo ny mpandray anjara ary ny tombo ihany koa ireo mpanohana na dia nemitra aza ny daty hoy ny tompon'andraikitra. Araintsika ary ny fanampanazavany. Ity moa zany andehan'ny fahaefatra Urban Trail 4, 6 km sy 12 km natao ohatrany isa-taona. Dia mpandray anjara nieritreretina teo amin'ny soratra anazy zany teo amin'ny 4,000 teo eo manodidina teo. Ny tena nandray anjara marina zany mety kely satria moa niembotra le daty tokony tamin'ny 22 avril dia lasa androany 10 jiona. Tombo mpandray anjara zany dia nitombo koa nisan'ny mpanohana anay satria efa manomboka fantatra le izy moa zany antony anaovana anazy zany fitadiavana vola ahafahana manohana ny ady amin'ny aretina dia mitindra mitokana ity zany atao anatin'ny kitapom-bola ahafahana mividy vaksiny amin'ny polio ho an'ny zaza malagasy le izy. Dia hatrany moa zany mitombo isa-taona dia arakaraka ny azahoantsika vola moa ny ahafahantsika mietsika zany sy manao zavatra sy manao soa firenena. Ny maresaka avy any ivelany anoisantsika ny fampalalam-baovao no lavin'ny filoha Amerikanina Oravitsy taorian'ny fifanovantsony ny fanarahana ara-barotra tamin'ny Kanada. Na eo aza nefa izany nanamafy ny Praiministra Kanadiana fa iompana amin'izay tapaka nandritra ny fionana tampony G7 ny fomba fijery. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Tsy faly raha mifahitana ny filoha Amerikanina. Na izany aza, niala tao Kanada izy mialohan'ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fionana tampony ny G7. Nanao sy ny fiaraha-miasa ara-barotra ny filoha Amerikanina. Oravitsy taty aoriana, atairana no hita niova hevitra i Donald Trump. Dans un tweet,
noho ny fanambarana diso nataon'ny Justin nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety ary noho ny fahitana fa mitaky-ketra mavesatra amin'ireo mpamboly sy mpiasa ary orinasa Amerikanina ny Kanada, mangataka ireo solontenany Amerikanina hisitaka amin'ny fanohanana aho sady mikasa metraka tarifa amin'ireo fiara manenika ny tsena Amerikanina ihany koa isika. Inonde le marché américain. Tsy nankatony fanehoan-kevitry ny Prime Ministre Kanadiana ny filoha Amerikanina ary tany anaty fiaramanidina izy vao nahafantatra izany. Nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ny famaranana ny G7, nanitsy ny fomba fakana ny hetra amin'ny visy ny aluminium mahafarana izay napetraky ny États-Unis ny Prime Ministre Kanadiana. Aluminium importé. Zavatra ataontsika tsy ampisalasala zany. Isika Kanadiana, endry ary misaina, saingy tsy tiantsika ny voatosika. Rien de nouveau qui n'était. Nanamafy ny Prime Ministre Kanadiana fa iompana amin'izay tapaka nandritra ny fiaonana antapony ny fomba fijery. Kanefa io fanehoan-kevitry ny filoha Amerikanina io no nanova indray izay fomba fijery izay. Maresaka avy any ivelany hatrany roa andro mialohan'ny fiaonany amin'ny filoha Amerikanina ny gadona ao Singapour Kim Jong-un ary noraisiny ministry ny raharaham-bahiny any an-toerana. Ny talata ho avy izao moa ny rotota no iona saingy mialohan'izay dia ifampiresaka tsirairay amin'ny Prime Ministre ao Singapour. Fanadidiny amin'ny sariny France 24 hatrany. C'est désormais une certitude. Le président a... Tsy salasalana intsony zao fa isy ny fiaonany eo amin'ny filoha Amerikanina sy ny mpitondra ao Korea Avaratra. Ato amin'ity hôtely afovoan'ny tanàna ity no ivantana i Kim Jong-un. Toerana tsy be olona loatra, saingy ny safidy io toerana io ny mpitondra ao Korea Avaratra noho ny filaminana. Ho tonga any toerana ihany koa ny filoha Amerikanina aoriany dieny any Kanada. Mialohan'ny haingany, nanamafy izy fa matoky ny tenany ary ametraka ny mahafiloha azy mandritra ny fiaonany. Dont il espère bien faire un marqueur de sa présidence. Mikasa ny anangana zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny Kim Jong-un ary manana fahafahana amin'izany izy, saingy tsy hanana fahafahana hafa intsony izy. Mialohan'ny fiaonana, ifandimby iona amin'ny Prime Ministre ao Singapour ireo mpitondra roa tonta. Androany arivany any Kim Jong-un ary ny alatsinainy izao kosa ny any Donald Trump. Ny talata izao kosa no fotoana ho an'ireo mpifahavalo teo aloha ao amin'ny hôtely lehibe iray ao amin'ny nosy Santosa. Toerana voahomana handra io fiaonana ray andro io. Efa nametraka ndrindra-damina rehetra i Singapour mba hizotra ampilaminana izany fiaonana izany. Barazy, fisavana, hatramin'ny famerana ao anaty fotoana fohy ny sidina hanabakabaka, fepetra miavaka ho an'ny fiaonana manan-tantara. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit au finaritra ny tontolo andronao. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté ny Vavao.